Anapakompotsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Dia sy misaotra anao zay ka eo noho ny amin'ny alatsinainy tena amby 20 ity zay anomezanao anay indray ny nofinaina ho anio ka miteza ianao ampangina zay ferehetra tsy avy aminao voka ny fianany anao anakoako dia ho fieny ny teninao zay ka ho fantatra indray fa faniny tompotray sy fanazavana ny lalanay zany teninao zany amin'ny anaranao Jesosy teny tompanofo naovanay zany valaka zany. Amen. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 1:20 andiny fa 5:20 ka hatramin'ny 2:20 no anjara mofinainao antsika amin'ity andro ity. Asan'ny apôstôly toko 1:20 andiny fa 5:20 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Azy niely noho ny fanenjena tamin'ny Stefana tena andeha hatrany Fonika sy Kiprosy ary Antiokia nefa tsy nitokoteny tamin'ny olona izy afa-tsy tamin'ny Jiosy ihany. Ary sasany tamin'ireny dia lehilahy avy tany Kiprosy sy Kirena zay tonga tany Antiokia dia niresaka tamin'ny Jery-Krista koa ka nitonga ny Jesosy tompo. Ary ny tanany tompo nomba azy ireo ka maro ny isan'izay nino sy niverina ho amin'ny tompo. Ary nisofiny fiangonana tamin'ny Jerosalema ny amin'ireo dia nanehaka ny Barnabasy izy andeha hatrany Antiokia. Ary efa tonga izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra dia faly ka nanatra azy rehetra aritra ray amin'ny tompo amin'ny fomby ny fantatra fa lehilahy tsara fanahy izy sady feno fanahy masina sy finoana ary marobe ny olona nanampy eo amin'ny tompo. Dia lasa Barnabasy nakany Tarsosy hitady any Saoly ary efa nahita azy izy dia nitondra azy akany Antiokia ary niara-niasa atao amin'ny fiangonana hatramin'ny taona karangidiny izy vola ka nampianatra olona maro tany Antiokia ny voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe kristianina. May masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity dia niely ny olona vokatry ny fanenjena any Stefana. Poaka ny fanenjena. Tonga niely ny olona ary efa niely tahaka izany ny olona dia nitonga ny Jesosy tompo. Tonga ny Jesosy tompo. Ary ny tanan'ny tompo dia nomba reny olona reny ka tonga maro nisan'ny nino sy olona miverina amin'ny tompo. Tateketo ry havana ny nambarany Jesosy tamin'ny mpianana manao hoe azo hery anareo amin'ny latsahan'ny fanahy masinareo ho vavolombeloko manomboka Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ireo olona feno fanahy masina dia samy nanambara sy nitory fa iny Jesosy zay omby tamin'ny hazo fijaliana iny nefa nataon'Andriamanitra tompo sy Kristy ary mpamonjy. Rehetra nandray zany finoana zany sy velona zany tamin'izany finoana zany dia tonga nomba azy ny tompo ary tonga niverina tamin'ny tompo izany amin'izany. Niavaka tamin'ireny Barnabasy zay lehilahy tsara fanahy sady feno fanahy masina sy finoana. Ary izy koa dia nanao izay nahitana ny Saoly dia lasa koa nanambara tamin'ny fiangonana rehetra ary nanambara ny Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy. Dia niara-niasa avokoa ny olona rehetra nampandroso ny finoana ny filazantsara. Zany ny vokatry ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny olona tsirairay avy, mahatonga ny olona hiara-miasa, mahatonga ny olona hifanana, mahatonga olona sahy hidiova amin'ny volombelona hitory sy hanambara fa Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy zao tontolo zao. Teo amin'izany koa anie zasy ianao zay mandeha zao teny zao ka sahy hidiova amin'ny volombelona koa ka hanambara amin'ny olona rehetra fa Jesosy no tompo sy mpamonjy dia ho tsaroantsika fa ny tanan'ny tompo momba antsika ary maro ny olona miverina amin'ny tompo. Amen. Saotra anao zay raha eo fa asianao miariary ny herin'ny fananao masina. Zay nanova olona maro, nambaba olona maro, sy nampanaiky olona maro fa Jesosy no tompo sy mpamonjy. Koa ankiamban'ity koa efa nanaiky anao tompo mpamonjy zay dia mpahezo amin'ny alalan'ny fananao masina zay. Sanambary zany koa amin'ny hafa
ka tratry ny olona rehetra sy ny olona manontolo tokoa ny famonjena fa tsy ho anay ry de sikakay ny ary ivavaka be oenay zay nandamitra masina ny naranao tonga ny fanjakanao ataony isikaponao dia tany tahaka ny andanitra minay ny alina sahazo anay mamelany elokay tahaka namelana izay miloka taminay aiza mitondra anay mifakapana fa manafanay amin'ny ratsy manao fanjakana sy nery ary voninahitra aminakizay amen tanterahany tompo amintsika ny zao todrano tronona minaray zanaka fanamasina izao ary andriamanitra ny fiadanana zay mitondra ny jesosy tompontsika mpiandrondrony lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny raha fanekena manakizay izany tanteraka anareo amin'ny sikapony ka hiaso anatinareo izay kasitrany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azany ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina amen